Miarahaba antsika rehetrarehetra indray hiresaka ny fitsarana ny Romy Randrianarison any Londres isika. Fantatro fa tena ela be mihitsy izay tsy niresaka taminareo ary fantatro fa miandry daholo nareo hoe inona ny zavatra mitranga any. Dia hazavaiko izany voalohany indrindra aloha hazavaiko hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'ny fitsarana any Londres. Faharoa ny satria tiako mba ho fantatrareo hoe ohatry ny ahoana ny procédure any satria tsy mitovy mihitsy ny amin'ny any Frantsa sy any Madagasikara. Dia mba tsara mahafantatra hoe hay ve ohatra izay fandehana ary izay mahatonga an'ilay izy ela be sy lava be. Raha ho any zareo any izany tsy dia ela le 2 herinandro fa tsika efa zatra le indray andro na 2 andro dia vita dia ohatran'ny hoe ela be le izy amintsika fa any amin'izareo misy maharitra mihoatra an'izany. Dia izao izany le izy raha ohatra ka fitiniko tamin'ny fahaenina ny volana febroary nanomboka ny fitsarana ny Romy. Romy irery moa izany mandeha fitsarana fa hita plutôt izay efa niaiky ny fiampangana azy dia miandry ny valiny ny miandry ny didim-pitsarana fotsiny sisa. Ny Romy indray izay nandà ny fiampangana azy izany hoe ny plaider non coupable izy dia tsy niova mihitsy izay plaidoirie izay hatramin'izay ka hatramin'izao. Dikan'ilay hoe ny plaider non coupable dia hoe laviny ny fiampangana azy fa tsy hoe nolazaina fa tsy meloka izy. Misy manafangaro manko izay zavatra izay amintsika. Izy no mandà na dia tratra ambodiomby ara fa izany tsy midika hoe raha mandà izy dia tsy voasazy fa rehefa mandà izy dia miezaka izany ny fitsarana ampiseho ny proof rehetrarehetra ahafana milaza fa meloka izy. Izay izany dia ny ataon'ny prosecuteur na ny procureur any amin'ny aty Londres. Dia mandritra ny 2 herinandro izany hoe manomboka le 6 février dia latsinainy ka hatramin'ny zoma ary mitohy indray amin'ny latsinainy izao ka hatramin'ny zoma. Mety mbola hihoatra arany mety mbola hihoatra satria raha fandehany ao izany dia tena mandeha tena hoe miadana le izy fa tsy ohatran'ny any amintsika. Tena hoe miditra amin'ny atsipiriany, miditra amin'ny any amin'ny proof rehetrarehetra tany saina eo daholo. Dia izay no ho tantaraiko amintsika eto. Ny voalohany indrindra aloha ny fitsarana ity izany rehefa le premier jour iny dia antsoina eo ilay olona dia mandritra maraina tontolo miady hevitra ny procureur sy ny avocat miady hevitra eo anoloana ny juge hoe ahoana aloha fandehan'le prescription, les restrictions mikasika ny fampitana vaovao na ny reporting restriction. Dia miady hevitra eo zareo dia rehefa vita iny dia manapaka hoe mbola mitohy le famerana ny famoahana ny vaovao sa tsy. Avy eo à tout moment ny procédure iny afaka miala fa nangataka mafy izany ny avocat ny Romy no mangataka hoe tsy azo avoaka mihitsy ny mikasika an'le raharaha fa ny eken'ny fitsarana farany dia hoe ny mikasika ny tabuteau no tsy azo avoaka izany fa ny Romy izany efa afaka avoaka. Dia amin'izao miteny izao izany izay koa no ahafahanay manome vaovao anareo sy milaza miresaka momba n'io fitsarana io satria any dia tena hoe tsy maintsy manara-dalàna ianao fa raha tsy izany dia ny pitsopitsony ohatr'izay no mety hampisy vice de procédure an'ilay raharaha.
dia manjary hoe raha olona tokony ho voasazy arany dia no le fiche de procédure dia mety tsy ho voasazy. Izay ny antony indrindra tsy nanomezanay tsy nafahanay nandray fitenenana mihitsy toy ny elanelan'izay nandritra ny iny fotoana nisian'izay restriction reporting izay. Dia faharoa, rehefa avy eo ny après-midi dia manao sélection de jury zareo dia le juré, ireo olona izay ataon'zareo hoe juré ireo dia olon-tsotra any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra aty Londres no atsoin'zareo fa manana liste izy dia maka olona 12 izy anatrika ny fitsarana ao ary omeny ny dossier dia miara-mandinika amin'ny fitsarana hoe meloka sa tsy meloka le olona eo anatrehan'ny fienoana azy sy ny famelabelarana ny proof rehetra. Ireo juré ireo dia tenenina hoe tsy mahazo mijery réseaux sociaux, tsy mahazo mijery gazety, tsy mahazo mihaino olona, tsy mahazo mihaino tantaran'olona sy ny rehetrarehetrany fa izay zavatra henony eo amin'ny fitsarana eo ihany no anaovan'ny fanapahan-kevitrany. Tsy mahazo miresaka akory momba an'io raha io any amin'ny fiarahamonina izay misy azy na any amin'ny vady aman-janany na any amin'ny namany na any amin'ny havany sy tapakany. Izay zany ny fepetra manokana ho an'ireo juré ireo. Dia tsy malala zany ireo juré ireo amin'izao tsika miteny izao hoe hita buto dia efa ny plaidé coupable. Fa ataoko raha ohatra ka hoe mieritritra kely zareo miverimberina ao anatin'ny dossier foana hoe Romy sita buto, Romy sita buto, ne nahoana no i Romy irery no eo anoloana ny fitsarana. Za sura fa efa mitika an'zareo izay zavatra izay. Dia ny témoin izay ho antsoina eo amin'io fitsarana io dia tsy fantatray mialoha fa au fur et à mesure mandeha ilay fitsarana dia entin'ny procureur eo ny témoin izay ilainy. Ireo témoin ireo dia misy ny mpitory dia misy ny témoin hoe vavolombelona dia misy olona hafa koa izay afaka antsoina hoe témoin. Dia izay zany amin'izao tsy mbola mahafantatra hoe iza daholo ny témoin ho antsoina eo fa ny efa nandalo teo aloha izao dia anankitelo. Voalohany témoin atao hoe Charles izay prête-nom. Io Charles io tsy tena hoe prête-nom zany fa filaza zany nom d'emprunt. Nom d'emprunt zany hoe anarana netiny fotsiny io satria namandriana ny Romy sy Tabuto. Dia ny témoin faharoa dia ny directeur général ny James Field atao hoe Sean Gilbertson. Dia ny fahatelo Alki izay mpiasan'ny James Field ihany koa. Ireo zany efa nandeha teo. Dia ny olona izay eritreretin'ny prosécuteur ho antsoina amin'io raharaha io dia afaka antsoina daholo na iza na iza na iza na iza na iza. Fa izahay izay manatrika tsy malala hoe iza no ho voantso fa dia manaraka fotsiny izay mitranga eo isan'andro. Dia faharoa dia izay zany ny ataontsika hoe ny procédure. Dia ny zavatra nataonay nandritra n'izay talata zany izay dia nanomboka alarobia no henoina tao ny enregistrement vocal misy 5 isa. Azo zareo an-tsaina fa izany ireo zany ny anisan'ny profo ngeda indrindra nananany NCA, nananany James Field hitazomana ny Romy sy ny mpiray tsy kombakomba aminazy. Aleko tsy tononona foana ilay anarana satria izay koa mbola tratrana ao anatin'ilay restriction fa ny mpiray tsy kombakomba aminazy. Misy enregistrement 5 izay misy feo mazava be mihitsy hoe mitaky vola tel montant zareo 125 000 francs suisses indroa dia 10 000 francs suisses indroa.
de 5% amin'ny part stock part amin'ny capital Jamesfield, zany hoe mahazo ohatrany hoe 5% de participation amin'ny capital ry zareo de iny zany mijanona ho anazy mandrakizay mandra-pisiny les sociétés. De contrepartie an'ireo de omena de zareo zany manao fionana amin'ny mampiona ny Jamesfield amin'ny Andry Rajoelina, satria izay zany tena antom-pisiny le fangatana, izay zany ny anton'le fifampirarahany zareo angataka permis d'exploitation ny Jamesfield amin'ny fitrandrahana vatosoa, rubis sy émeraude sy diamant sy zavatra isan-karazany, vatosoa isan-karazany any Madagasikara, kanefa tsy nety nahazo an'io permis d'exploitation io mihitsy ry zareo nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2019, de nanomboka 2021 izy no nifampiresaka tamin'ny Romi. De hoe angataka fionana amin'ny Andry Rajoelina, so de izay zany no ahafahana mahazo an'le permis d'exploitation. De io fionana io zany no manina kanefa nahemotra Romi foana sy ny mpiara-miasa aminy, de nahemotra zareo foana le izy satria mila mandoha vola aloha ianareo de nanontany zany reto Jamesfield reto hoe mba lafo kosa raha ohatra hoe 125 000 francs suisse ve no sarany fionana amin'ny filohan'ny république, hoe pour organiser un rendez-vous ve de 125 000 francs suisse. De niteny zareo hoe tsy izay fotsiny le izy fa izahay koa mbola anao lobbying, mbola andeha andresy lahatra, mbola anao travail de couloir any amin'ny député sy ny sénateur mba azahoanareo an'le permis minier. De nampanaovy ny contrat marobe misy hoe MOU ry Jamesfield zany, zareo zany nanao an'le contrat, de ao anatin'ireo contrat reo de misy hoe asaina manamboatra anao étude ry zareo anamboatra an'reto de niteny zany Jamesfield hoe so de tokony maka consultant tsika professionnel mihitsy manao an'ity dossier ty fa tsy nareo no manao anazy. De niteny reto hoe zay efa fanaonay io ary efa maro ny orinasa zay niara-niasa taminay ary de nahazo sonia ny Andry Rajoelina soma tsara satria izahay nanao ny dossier an'zareo de izay mahatonga anay payenareo satria izahay sady mahafaka surtout Romi zany no tena miteny an'izay ao anatin'le oronam-peo hoe izy dia afaka miteny amin'ny Andry Rajoelina hoe ity olona ity omena soni de manao soni Andry Rajoelina. Zay zany ny zavatra voalaza ao anatin'le horonan-tsary izy amin'io milaza hoe tsy ekeko fiampanganana, tsy horonan-tsary fa horonan-peo azafady. Ny zavatra nisy de vao nanomboka nangataka fionana ho an'ny Andry Rajoelina zany reo Jamesfield reo tamin'ny Romi, de narirariran'ny Romi modiny ekeny aloha de oui alefa de niona zareo de amizao any Londres miona, de le olona nanantena hoe i Romi sy Andry Rajoelina tonga teo akanjo Romi rery ny tonga teo, de vagaga ry zareo hoe fangatsy tsy hoe Andry Rajoelina nefa zay no natao zany tao amin'ny Sofitel hoe tokony hoe izy sy Andry Rajoelina teo, de hoe amanaraka izy miona aminareo fa sahirana be fa homanitsika amin'ny andro manaraka. En fait zany ohatrany hoe verrouiller zareo le système, voalaza tao mihitsy tsy hoe mety efa maro fa notononony tao hoe Exxon Mobil, Total, Rio Tinto, QMM, zany hono efa nataony zareo an'io daholy de efa nandoa de efa miara-miasa aminy de tsy manana problème, fa Madagascarol
tsy nanao an'izay niaraka tamin'zareo dia manana problème amin'izao tsika miteny zao. Za zany teny raha ohatra zany normalement ka hoe ireny zany société rehetra voatanisa tao zany nanao an'izany daholo vao nahazo ny permis d'exploitation dia hitatsika zao farany teo Rio Tinto. Hitatsika henontsika tsara io problème mahazo an'zareo any atsimo io dia mahagaga fa hoe nandoa promettre zany handoa vola be dia be io Rio Tinto io hanaovana remise aux normes ny environnement. Izany hoe mody atao an'izay hoe remise aux normes amin'ny environnement zay le vola aloha fa 100 millions ny voasorany voalaza hoe 100 millions de dollars no alohan'ny Rio Tinto amin'ny fanjakana malagasy mba hanaovana remise aux normes environnementales. Tamin'ny 2010-2011 QMM Ambatovy koa tratran'izay hoe remise aux normes tsy mahazo permis d'exploitation ianareo raha tsy manao geste environnemental amin'ny fanjakana dia zao dia za zany tena miteny aminao hatramin'izao tsika nareo mipetraka any Brickaville reo ve mahita remise aux normes ny orinasa QMM. Inona zany ny structure na infrastructure environnementale na protection de l'environnement ataon'ny fanjakana sy ataon'ny QMM any. Fa tsy misy an'izany akory fa io anatin'le MOU le Memorandum of Understanding zay ataondry ireo misy ry zareo conseiller en présidence ao dia zany hoe motif ahafahana mamoaka vola fotsiny ahafahan'le orinasa manome vola ho an'zareo fa rehefa tena izy tsisy ninina ary ny zavatra nisy tamin'ity dia zao io 5% nangatan'ireo io zany mbola mandeha zany ny fanadihadiana hatramin'izao hoe ho an'izy io satria ao anatin'le enregistrement dia le hoe 125 000 francs suisses sy le 10 000 francs suisses no ho anazy sy le compliceny fa le 5% ohatrany hoe ho an'ny fitondrana malagasy satria voalaza dia hoe mahantra ane le fitondrana malagasy mahantra ane Madagasikara dia noho izany ny filoham-pirenena mila manana vola ampiasaina anaovana zao dia voalaza ao anatin'le memorandum of understanding io hoe dia anamboarany sekoly izy dia anamboarany hôpital izy dia anamboarana ny katsika tsaramaso. Nareo ve mino hoe rehefa omeny James Field tokotra le 5% d'intérêt amin'le capital ny tombom-barotra izay azo ny 5% amin'ny action ao anatin'ny capitalany ao dia mieritreritra ve nareo hoe iny tokotra ny andeha ho ampiasainy retsy amin'le fanaovana asa soa Madagasikara. Ary ngamo zany ny lalànany amintsika. Zany ve ny lalàna any amintsika tsy tokony hoe hiditra ao anaty kitapolam-panjakana ve le sa maninona no hoe ry zareo no andeha atao misoratra ao. Zay zany no voalaza tamin'le enregistrement 2010 ny fanaizy teo ary misy taona dia manontany mihitsy le représentant ny James Field. Tamin'ny voalohany izy Romy no miresaka dia misy taona izy le complice no miresaka dia miverina amin'ny Romy le rangahy manontany hono madame Romy tena ekenao ve le zavatra takin'ity complicenao ty fa mangataka vola ohatr'izao izy dia mangataka 5% ohatr'izao dia hoe misy contrat ohatr'izao fa ohatrany sahirana ihany zahay ozy izy le orinasa ny handohany zany satria izahay dia orinasa manana etika orinasa tsy mamoaka vola amin'ny tsy ara-dalàna kanefa le izy ohatrany hitanay hoe somary
tsy de tena mazava aminay ohatrohatran'izay mihitsy zany tena sadakatra zareo ny teny de tonga de niteny Romy oui tena zay mihitsy mila mandoan'io volo io nareo satria izahay de misy olona maromaro manao an'le asa ho anareo mba ahafahanareo mahazo an'le permis ka ny fotoananay de vidina ary zay miara-miasa aminay dia mahazo an'le izy zay zany raha hoe fitianiko zavatra tenenina de niteny zareo eny arany tsy mampaninanay andohan'le 125 125 000 fa raha mety de aleo ary zay iona amin'ny président aloha de aveo de omenay anareo anao versement na 10 000 zay ho anareo de eny ara ozy izy retsy de alefa soara aloha izy ry le 10 000 de non soniavy aloha izy le contrat de mando 10 000 nareo de eny ara ozy izy retsy tongavinareo aty Londres manao an'le signature de contrat de iny zareo nandeha tany Londres nandeha nanao an'le signature de contrat vita le contrat de hoe anao an'le paiement de hoe afaka aloha na volamena na rubis na atao paiement any Suisse na any Singapour na any Dubai na aiza le izy ozy izy rehetra dans tous les cas ny teny zany Romy hoe nenahako de tsy hitanareo misoratra n'aiza n'aiza fa io volo io de amenareo any Philippe le izy de amin'ny orinasa io de ty orinasa hoe Impact Capital ty no fampiasanay anaovanay écran rehefa manao transaction izahay efa ela io nampiasainay ary izay Philippe ozy izy efa 17 taona ny rahana ny asa raha vao jerefanao amin'ny internet nefa ny anaran'io Philippe io de tonga de hitanao hoe efa voaroroy hatrany Afrika tany izy amin'ny raha tsy manjary de gaga ianao bref tsy resaka be tsaka momba Philippe tsika fa io mbola misy restriction fa izay zavatra antena ny confirmer zany raha matoa hoe ye payo le volany takiny fa izay mihitsy le izy ary ny antony volo io na de mampanahirana anareo raha mamparisarisa anareo arany handoana azy de tsy maintsy mandoana io nareo raha tianareo ny ahazo an'le permis mazava be ohatray le izy de miteny hoe aleo re zay mba iona amin'ny président oui afaka miona amin'ny président nareo ary fa alohany iona nareo amin'ny président de mila signer nareo aloha reto contrat ataonareo miaraka aminay reto ohatran'izay zany fandehany manontany koa aloha au courant ve président hoe miresaka aminay anareo misy anazy hoe ty volo ty zany daholo fanontaniana mipetraka ao anatin'le enregistrement de hoe ty 10 000 ty aloha tsisy makany aminazy izy Romy fa 10 000 na de 10 000 ho an'le ray de le 125 ho anazy sy ny ekipany fa le 5% iny no nazavainy teo hoe hiditra ho an'ny omena ny fanjakana fa mahantra ny fanjakana azonareo ve zany zavatra na Rio tany Toskia même zany efa tamin'ny andron-dravalo fa isaky ny tsy haiko firy taona reo dia renouvelena ny contrat d'exploitation any de rehefa hanao an'iny renouvellement na contrat d'exploitation iny zareo dia manisy olana ny fanjakana de ny olana zay invoqué ny fanjakana de olana environnemental foana de mba tsy za tena miteny tsy mifantatra satria za tsy spécialiste en environnement fa mba anekeny zareo an'le izy de tena bras de fer be foana ary adevitra be foana io resaka renouvellement na permis io de matetika miditra tsehatra mihitsy ny communauté internationale sy ny Union européenne sy ny ohatr'izany mi-intervenir amin'le izy ahoana ty fa ny zavatra misy de tsotra motifa fotsiny ampiasaindry fanjakana nanomboka tamin'ny teteza mitany makaty io resaka environnement io angalana vola pot de vin na kolikoly na dessous de table anomezana le renouvellement na permis d'exploitation
mazava ve zay fa aza mamerimberina eto foana hoe efa tamin'ny andro ny anina na tamin'ny andro tsy le tamin'ny andro ny anina permis d'exploration na début an'le permis d'exploitation fa avy eo amin'ny renouvellement na ny fitohizan'le izy dia eo daholo mikatso izy mianakavy ka rehefa mba tenenina ny anareo malagasy hoe oreto sokafony maso sokafony sofina fa amidiny olona ambongadany ny are-pirenena atsika dia tsy le olona mividy akory ny olana fa le olona mamarotra tsy haiko raha azonareo zany zavatra zany tsy le olona mividy no olana fa le olona mamarotra satria raha ny tokony ho izy na aiza na any Qatar na any Dubai na any Moyen-Orient na any Arabie Saoudite dia ataontsika 5 à 7% eo fotsiny ny olona ny olona izay manina moa ty atao hoe teratany ao amin'ireny firenena ireny ka ny 90% ny population dia mpiavy investisseur mpiasa sy ny rehetrarehetra dia rehefa tonga any amin'ireny firenena ireny dia misy lalàna ao amin'io firenena io dia manaraka n'iny daholo izay mpiavy sy izay te hampiasa vola ao sy izay te hiasa ao fa ny any amintsika tsy izany fa hoe rehefa tonga ao dia mila mandovola amin'le mpitondra daholo izay teo dia omeny anao to dia omeny anao ny le izy dia izy actionnaire miaraka amin'le orinasa tonga mampiasa vola ao izy fa tsy le firenena izy tompony izy Mamirahavatomanga Irajoelina ry izy mianakavy io zany ry Romy sy ny tropony ary hitanareo tsy mataitaitra n'ireo mpitondra reo amin'izao normal ve hoe misy zavatra ohatr'izany dia tsy mba hoe offusqué tsy choqué tsy gaga le mpitondra ao Madagasikara dia tsy misy fanenjena nefa na dia olona manely tsao na dia olona mandoro pneu tokony mandoro pneu nge riberija reny 5 taona vao afaka atao olona mandoro pneu raha migadra 5 taona dia any amintsika olona mandeha maka vola amina investisseur dia vola tokony hiditra any amin'ny fanjakana dia alain'ireny olona ireny satria zareo mpiasa ao amin'ny présidence dia tsy mandray fepetra ry fanjakana fa hatramin'ny tetezamita amin'ny makaty dia efa zany foana ny zavatra misy eo ary amin'izao tsika amin'teny izao miova fotsiny olona Romy zao ino migadra fa ao mbola misy andry Florence mbola misy andry Ravatomanga mbola misy andry Augustin Ndriamananoro mbola misy andry Patrick Leloup mbola misy andry iza daholo tsy voatanisako ireo soi-disant mpiasa ao amin'ny présidence ireo dia panera daholo panera rabateur any Andry Rajoelina dia rehefa vita ny zareo efa omeny Andry Rajoelina carte blanche zareo hoe ataovy izay transaction nareo any fa tandre misotratra fa rehefa tratrinareo dia ialana io fotsiny mody miala izy fa en fait ao Madagasikara aloha izy tsy hanenjika mihitsy satria raha manenjika izy ao Madagasikara dia mety hita hoe ahoana tokoa moa zany na ireny hoe bois de rose tratra any Tanzanie bois de rose tratra tany Kenya volamena tratra tany Afrique du Sud sy tany Comore tsisy fepetra ao Madagasikara fa aty ivelany any mahay manenjika an'ireny aty ivelany any mahay mahita an'ireny dia izany rehetrarehetra izany no ilazako hoe association de malfaiteurs no ao amintsika ao fa ny tena mahamenatra dia izao hoe tena hoe eritreretin'zareo hoe normal le izy ny hitan'zareo hoe tsy normal dia hoe le James Field nitory any amin'ny NCA hoe izahay dia takian'olona vola ohatr'izao dia ny fahitako anazy raha tena mivoaka voasazy ty
ty dossier ty avy aty à Londres ty de za de tena miteny fa tokony alertehan'ireo orinasa rehetra izay voatery nandalo MOU, nandalo pot de vin, nandalo fanomezana bakshish na fanomezana corruption ho an'ny mpitondro ao Madagasikara ohatran'io ny andrarary tokony hanome ohatra ho an'zareo sy izay mbola tratra fa betsaka ny olona izay te investir ao Madagasikara fa voampandalovin'zareo ohatrany hoe mangataka fiaonana amin'ny PM ianao de tonga de izy ny PM hoe zao andefasanao 100 millions à 300 millions d'euros ary amin'ny compte offshore ary île Caïman sy ny katsaka tsaramaso ary nendreo mi mbola maniainga amin'ny 125 000 5% fa nendry PM sy ry président sy ry Mamy Ravatomanga tonga de azy de 51% ny action anao tonga de alainy tamin'iny affaire-ny Wisco any Soalala 350 millions fois 2 nalainy zareo tamin'ny Ny Sherita zay ao Ambadivia 350 millions fois 2 sa fois 3 nalainy zareo amizao any amin'ny Rio Tinto que même any Fort Dauphin dia 100 millions de dollars no nalainy zareo de io fanazavana an'izy amin'ny malagasy de hoe remise aux normes environnementales fa tsisy an'izany akory io tsy misy an'izany akory de aveo tsika mianakavy mody zaraina riz cantonné mody ambolena ravinala mody ambolena tsy zanakazo fa reny hazo sa tsy reny hazo akory sa zatovokazo de matahotra mafy zareo hoe sao de voatona le izy za tena miteny aminareo ny avokandreo ny ao misy anakoroa tsy avocat commis d'office fa avocat andoavam-bola ary avocat mandany andro be mihitsy tena hita mihitsy izy avocat ramba de laniny andro ianao satria ny avocat ty mikarama par heure de ny karamany avocat zany dia mandeha arakaraka ny halavan'le fotoana de zara anarany hoe tsy plaider coupable Romy hitaritan'le resaka lava be de mahazo vola izy fa en même temps ny prosécuteur koa mieritreritra hoe mandany vola ny procès satria fantatrareo moa mba ohatrina ny frais de justice amin'ny procès en Londres ho an'ity dossier anankiray ity de 20 000 euros 20 000 pounds 20 000 livres par jour ny frais d'audience zany hoe ho an'le audience 10 jours io zany 200 000 livres akoatran'le audience isan-karazany préliminaire teo aloha dikan'izay raha andany vola ohatran'izany ny fitsarana britanika tsy anaiky mihitsy izy hoe andeha hiala maina eo fa matoa izy mandeha amin'le fitsarana de dikan'izay ataony izay aresy anao eo amin'le fitsarana de anao no mandoa une partie an'io frais de justice io zay no izy rehefa ohatra ka tsy miplaider coupable ianao de zay mifandehany rehefa miplaider coupable ianao tsy fitsarana miena ny vidin'ny ny frais de justice de mahazo 1/3 de la peine ianao any amintsika napitaina amin'le fitsarana any amintsika aloha de tena hoe bâclé ny any amintsika tena hoe bâclé déjà any raha vao ohatra hoe misy ny mpitory indraindray zara fahenona fotsiny henona kely vetivetika ao mbola mitory sa tsy mitory tsony mbola mitory aza fa ina fitorina zay fa ny ao tena hoe mantany aloha ny prosécuteur mandritry ny ray andro manintsitra mantany an'le mpitory tamin'ny anina de zao tamin'ny anina de ohatr'izao tamin'ny anina de ohatr'izao tamin'ny anina ohatr'izao de eo mantany indray ny avocat ny défense
mbola antany indray koa na mbola afaka mantany indray ny mpitsara le jugerie de vita izay afa-po daholo ny rehetrarehetra de ihany mbola afaka hiverenana iny raha ilaina verina fandroa indray le témoin fa hatreto aloha zany izay ny tiako tenenina zany de zao isika mieritreritra hoe voatonona ve Loandry Rajoelina sa tsy voatonona voatonona foana izy ao anatin'le dossier fa hatreto izy aloha mbola tsy ao anatin'le olona efa nienoina fa le olona anankitelo taona lazaiko efa nienoina tany tsy fantatro ny aneriana ny amin'ny herinandro raha anisan'le ho voantso amin'ny herinandro izy na tsy fa de ho hitantsika eo ny toyany après ny zavatra sûr et certain de na manda be ohatrin'inona Romy hoe lavy ny fiampangana anazy de mampanongo tena ary na izy arangamba dia manongo tena mihitsy maheno sy mahita n'le pirofo izay hoentin'ny fitsarana eo ny fampanoavana eo anatrehan'ny fitsarana ilazana ny zavatra nataony zareo de mahamenatra izahay moa zany any de misy gasy manatrika de misy fianakavian zareo koa manatrika any izay fianakavian zareo moa tena betsaka de ohatrin'ireny hoe victime rendray le fianakaviana zany mavoantsika gasy rehefa hoe manao zavatra ny fianakavianao zany ny zavatra eloka natao de le izy migadra ny mampalahelo anazy mampalahelo fa nigadra fa tsy nieritreritra hoe ary ny zavatra nataony raha ohatra na faty olana na nanolana zaza de ary le zaza na olana na le victime maty ahoana ka le havanay mikatra de zay malala tsy talala an'izany fa le havanay mikatra mampalahelo de eo de manao pozina mampalahelo be tena za aloha mialatsina za tsy manana lahelo kely ohatrin'iny ary amin'zareo tsy manana satria za tena choqué hoe zany hoe zavatra ataony reto mpitondra reto zany eo amin'ny fitondrana eo ary io tsy voasambany vao zao ao anatin'ny horonan-pe io de voalazany Exxon na efa nataony zareo Total na efa nataony zareo Rio Tinto entre autres ozy izy Madagascar Oil nataony zareo fa Madagascar Oil efa nifampiraraha tamin'ny mpitondra tao aloha de efa vita nifampiraraha de tsy te lalantsony izy de mbola naveriny re tsy nifampirarahana indray de amidin'ny olona ohatran'izany daholo ny fananana ao amintsika de tsy misy miditra anaty kitapom-bolam-panjakana de rehefa avy eo isika mianakavy lazaina fa sady mahantra nyreraka nona de tsy mavita miady ho an'ny fanagejana tsy mavita miady mikonteste manohitra ny mpitondra de zao koa za mbola te hiteny moa za ihany no miteny eto manome fitenenana na eto misy miteny zany hoe ka le vahoakany reraka n'le taritiny eny an-dalambe za tena miteny aminareo reraka ny taritiny nareo fa ty andafy aty izany ihany ny manova zavatra de ny fidinana eny an-dalambe ihany ka rehefa mieritreritra nareo hoe zahay reraka de fa efio eo zany efio eo de zao koa rehefa mieritreritra nareo hoe ka zay ve hiady ho anareo de avy eo nareo rehefa tonga eo de nany hodry tsy hoe satria Andry Rajoelina namitaka anareo tamin'ny 2009 ary anareo rehetra izay nanaraka anazy tsy manana discernement tamin'izany hoe zavatra mitombona ve sa tsy mitombona ty zavatra ataon'ity bandikely ity fa vao nanompokana teo amin'ny 26 janvier de efa tokony hita hoe devoly ty mitarika aty fa jerevy ny zavatra ataony aiza nisy olona hoe andehanao fanonganam-panjakana izy de tonga de ny Madagasikara ray manontolo ny doranao ohatran'ireny ny olona anjatony maty very asa maitrano de eo ianao mbola ilaza hoe io bandikely io ny tena mavoa donc manana discernement fa rehefa mbola tsy manana discernement tsika na mbola hiteny ka zay nona ka zay reraka nareo zay mieritreritra hoe rehefa multimilliardaire ohatra ny Bill Gates daholo zay vao andeha hidina eny an-dalambe sa rehefa inona tsy misy an'izany fa rehefa ao anatin'ny fahoriana mihitsy ianao no mitady solution hoe ina vahaolana
fa matoa ianareo mbola miaritra eo dikan'izay mbola zakanareo le izy na nareo mihitsy efa médiocre hoe mety aminay rangahy io fa de toute manière zara raha misy velonaina zara raha velona ny aina fa rehefa mbola velona ny velona efa mbola velona mitsiposiposy eny de tsy maninona karaha mbola zay le izy pour l'instant aloha ny anay manahirana anay michoqué anay de hoe amidy ohatran'izany ny firenena michoqué anay ny fahitana hoe olona ambony mahazo toerana conseiller spécial eo amin'ny fitondrana de tsy mieritreritra dika conseiller spécial de manolo-tsaina ny filomba anaovana zavatra tsara ho an'le firenena anaovana projet fa tsy andeha anao raquette ohatran'izany amin'ny olona izay mpamatsy vola eo ho an'ny olona izay mpampiasa vola eo ary zara mieritreritra misy antony tsy mazava mihitsy na tonga New Jamesfield io tsy nahazo rendez-vous tsy nahazo rendez-vous amin'ny présidence tsy nahazo ny permis d'exploitation io ny fahitako azy misy satria ny pierre précieuse ao Madagasikara dia anisany tsy hoe be dia be ohatran'ny inona re zany ohatran'ny lait de Chine ohatran'ny vanille fa vitsivitsy any de misy monopole le carrière de io olona zay io na ireo olona zay manao monopole ny exploitation ana vatosoa ao Madagasikara reo dia mandoa écolage amin'ny Andry Rajoelina mba tsy hanomezana ho an'olona hafa de arirariran zareo le olona satria tsy normal hoe olona tamin'ny 2009 jusqu'en 2023 tsy ahazo permis d'exploitation nefa ny le minine le Madagascar minina sisa ny anaran'le any Kazobe amin'izao mitrandraka rubis mitrandraka safira mitrandraka tsy haiko inona depuis 2015 ny permis d'exploitation azonareo ve sans zavatra izay mandovola de mahazo permis d'exploitation na de nandritry ny 12 taona raha tsy ny délivrer permis officiellement zareo fa officieusement zareo manome foana zay zany no tiako tantaraina androany fa de amin'ny herinandro indray tsika famme vaovao eo de mbola averiko ihany ho an'izay mandeha miantso ana manokana ty deja aloha tsy mandray telefona mihitsy zay manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ariva ka za miantso ana akory fa raha vao manino le telefona na mivibre de tonga de mivandravandra be mihitsy le huissier tsy mahazo ny telefona tsy mahazo mampiasa telefona andara voaka raha telefona dikan'izay sady tsy mamaly message tsy mamaly MP tsy mandray telefona satria tsy afaka mandray ary miangona be le telefona sy MP ao de tsy voavako daholo fa rehefa tonga fotoana afahako manao an'izany de manome vaovao anareo zay zany fa de mandram-piona daholo de bon week-end misy décalage adiny 3 avana Madagasikara ty